Totosa tao amin'ny Collegium Matsonjombe ilay hetsika voatsinampy 12 no karakarainy ny fikambanana mampihely baiboly malagasy ireo fikambanana ihany koa miara-miombina antoka amin'ny tetindray dia niankizy sy ny tanora no nahazo ny anjara. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy ity hetsika izay nikarakarain'ny fikambanana mampihely baiboly ity ka anisan'ny tanjona lehibe amin'izany ny fanireo ankizy taonora ny talentany amin'ny alalan'ny fandraisana anjara fototra mandritra ny hetsika izay nikarakaraina. Inona no zavatra mitsanga eto? Efa nanomboka teo misy ny fahentanana sira fiderana nanomboka azy dia zao atrehantsika zao ny fotoam-pivavahana amin'ny endriny ho an'ny ankizy sy ny zatovo sy ny tanora. Manaraka eo zany dia isy ny kilalao fifaninanana dia misy ihany koa ny antsa-piderana. Ankizy zatovo daholo manao an'izany dia isy koa ny fizarana fanomezana manam-poana ho an'izay ankizy rehetra tonga tety. Tsy hijanona ao Antananarivo sy ny manodidina irery ihany ity hetsika toy itony hoy ny voalazan'ny tompon'andraikitra fa hiezaka mba hamparitahana azy any amin'ny faritra ka anisan'ny tetikasa iray izay ho heverina ho tanterahan'ny fikambanana amin'ity taona ho avy.